ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambara seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fieno ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fieno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am valo ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary atia Jerusalema Karobato ambany atsimo commune atia Kaditany apita tafitra faran'ny arian busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray aman-dreny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony amin'ny fofian'ny fifaliana no iarabako atsika mpanaraka ny fandarana indray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ty zay itondrana fampianarana sy taridalana indrindrandrindra iresakitsika momba ny tokatrano pijaliana sa fahasambarana fifaliana sa ranomaso zay ny lohahevitra mandritra n'ity volana martsa iray manontolo ity lohahevitra ity zay fa anomboka n'ity 1er mars tia 8 marsa 15 22 29 marsa ity fandarana ity vavaka ny tenako aloha misy orandrindra tompo fa fantatry fa manakambara ary manakolazainy aminay indray ianao mitenena aminay Jehovah ho fa vonona iaino izay mpanomponao ampianarino sitraponao zay tompo amen. Romanina toko fahenina andininy 7 manao hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota averiko fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Maro amitsika nandefa SMS ao anatin'ireny fandarana anatin'ity fandarana ity ary mitebiteby fatratra ny reny mpianakaviana moa tena maro anisy ataoko hoe 700 ny mitaraina manana olana mitokatrano mitady sosikevitra miantso vonjy miantso telefona mandefa SMS dia 700 n'izy ireny de reny mpianakaviana vaivavy avokoa tena hoe ary maro re mitebiteby hoe maditra pastera ny vadiko miaraka amina vehivavy manao adalana labera laniny amin'ny labera sy ny revo ny vola laniny amin'ny toka laniny amin'ny loka matahotra mihitsy a pastera so isaraka amin'ny vadiko fa izy adala am-behivavy andala behivavy de tena sinsisa ranabavy malala voalohany misy teboka idirako ty ho atsika tena pino raha tena zanak'Andriamanitra ianao raha tena pino ianao reny mpianakaviana isany ray mpianakaviana isany de voalohany teneko anao hoe tsisy atahoranao ny fiainanao maro amin'ny reny mpianakaviana no mitebiteby mihitsy ny hoe raha lasa ny vadiko izany mamelona anay raha lasa na vehivavy ny vadiko de hoay izy reto zanako reto raha angalarin' le vehivavy any izy de ahoana ny afaranay ranabavy tsy misy olona tafisita ao anaty ditra zany tsy misy olona tafavoaka ao anaty fahotana zany
tokony manana assurance ianao, manana antoka ianao, manana assurance raha tena zanak'Andriamanitra no tsisy atahoranao zany no avinao. Tsy misy zanak'Andriamanitra miletika zany, tsy misy zanak'Andriamanitra potika zany, tsy misy zanak'Andriamanitra rava zany, tsy misy zany mandrak'izay bory amaina, tsy misy zany hoe zanak'Andriamanitra de rava, zanak'Andriamanitra de potika, zanak'Andriamanitra de tena ratsy fiafara, tsy misy zany. Fa ny zavatra misy de ity voalazan'ny Baiboly ity mana hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota. Io vadinao io no atahorana, satria ny Baiboly miteny hoe fahafatesana no tambon'ny ota, fahafatesana. Io fahotana ataon'ny vadinao io, io fampirafesana ataony io, io fampijaliana ataony ianao io, io fijangajangana ataony io, tsy maintsy ratsy fiafara izy amin'io. De fampahafantariko zay, tsy misy an'izany olona mamolavo zany ka tafavoaka amin'ny fiainana, tsy misy an'izany olona mampijaly vady ka mampijaly fiainana vady aman-janaka zany ka tsara fiafara, tsy misy an'izany tsara fiafara zany rahalahy. Hoe ianao olona mifokarongony, mampijaly vady, mampirafy, de mahafinaritra hono ny fiafaranao, nahafinaritra ianao rehefa, tsy misy an'izany. Fahafatesana no tambon'ny ota, zany hoe tena fampitehana, faharavana, fafambaraka ny fiafaran'ny lalam-pahotana rehetrarehetra. De inona ny tokony ataonao ranabavy? Ny tokony ataonao de ity voalazan'ny Baiboly ity mana hoe ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe raha ao amin'ny Kristy Jesosy ianao, raha mpanompon'Andriamanitra ianao, raha tena zanak'Andriamanitra ianao, de avelao any anao adalana any vadinao maditra hoe avelao izy anao adalana, fa izy tsy maintsy mifara miletika, fa ianao tsy maintsy misandratra. Ny zavatra ampahereziko anao de zao, miomana fotsiny, miomana. Raha vao hitanao ny vadinao ohatra hoe manomboka manao adalana, mampijaly anao, manopa, manambany, manomboka milalao vehivavy, mamolava, tsy manome vola, ndana mivavaka. Zany ranabavy ny ilan'le fanoloran-tena, zany ranabavy ny ilan'leo andeha hanompon'ny tompo, zany ranabavy ny ilan'leo andeha hivavaka. Satria rehefa mivavaka ianao, eo ianao no mena io vadinao io, tsy atenainao zany io e, de fa teneko zany. Rehefa izy ny mamolava, hitanao adalana-behivavy, hitanao adalana rendrarendra, adalana loka, tsy atenainao zany io, aza manatenan'io, aza manatenan'io zany. Fa raha mbola mitoy ara-ny fiainan'io, de faharavana sy fampitenany tsy maintsy hafaran'io rangah io. Fa ianao no manomboka mibanjina hoe zarery ty, hiasika ny fiainako irery aho, efa mpionono ny fosiny sainy, hiaraka amin'ny Jesosy, hiaraka amin'Andriamanitra, hamelona an'ireto zanako mianadahy reto. Zao manko ny olana hafahafa kokoa ny fisainanao, ny fiatrehanao ny adinao, ny fiatrehanao ny olana, raha mieritreritra ianao hoe ianao rery mama azy, raha efa mieritreritra ianao hoe tsy misy afa-tsy ianao no mamelona an'ireto. Hafahafa kokoa ny toe-po anananao, ny herijika anananao, ny fisainana anananao, rehefa ozy izy ianao hoe tsy ateraina tsony ny vadiko, fa za rery ny amelona an'ireto. De manana hery kokoa ianao entina hiatrehanana io. Toy izay le manatena nefa manatena tsy misy. Manatena ianao hoe eo ny vadiko amelona anahy, nefa izy tsy mamelona anao. Manatena ianao mana hoe eo ny vadiko inkarakara miandry ny karama nisam-bolana, nefa tonga ny karama ny zarainy roa, ny atsasany eny amin'le vehivavy ray, ny atsasany ianao. Ianao mieritreritra hoe ny vadinao no amme ny ekolazy, amme hofatrano, nefa tonga ny faravolana tsy mamme. Aleo aza tonga de mieritreritra tsy misy vady, hoe zarery, ahoana ny ataoko? Ikarakarako ny zanako, atafita ny zanako miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra, inona ny hevitra tokony ataoko? Fa ivadinao io tsy atenainao.
ao anaty ditra izy tsy atenainao, ao anaty adalana izy tsy atenainao, midoroka izy ao anatin'ny zava-madomelona tsy atenainao, ary na mijanona amin'ny koary izy satria mety tsisy volantsony. Zany inge mila takatra ao ranabavy rahalahy. Ny adalana rehetrarehetra misy fiafarany daholy, ny fahotana rehetrarehetra misy fiafarany daholy. Zany mahatonga ny lehilahy bokany trosa amin'ny banky, nahita ohatr'izany indray andro antanina reny mpianakaviana pastera, potika amin'ny fiainanay hoy zay, tsisy volantsony zay, ny asan'ny vadiko rava, zara raha misy vola kely ivelomanay sisakehitriny. Ny vadiko sady miloka ny ty vehivavy, any izy mamelona, any izy efa niteraka any amin'ny sisiny any izy, de bevoka hoy zao le sipany any, de iteraka, de zao pastera ny teniny. Indram-bola any amin'ny banky hoy zay. De manao antokano ny antitra zay le vehivavy zany miaraka amin'ny oranga io, atao antokano, de tsy haiko na miantoka inona ny atao antoka na fananana, de miara-mandoha ny troso io, de alaina zany vola io de anaovan'ny lehilahy adalana ndray, iterahan'le sipakeliny any ambadika any, amelomany an'le zanany any, de anana tsy haiko zay anaovan'ny revirevy any ambadika any, de miara-miantoka izy mivady avy eo, de mena vola kely fotsiny le raha matoa hoe mena hofatrano ray volana sekolazy, fa ny vola rehetra alainy le ranga, de le ranga ndray vao no midemerda ndray zany hoe hitady vola ndray le ranga, orina kely eo, amerenana ny vola amin'ny banky tsy kelikely. Aza miditra am'izany ho zay mantsy le raha matoa, aza miditra am'izany, fa ianao ny afatotry ny banky eo, fa izy andeha andositra, izy andeha hiala, izy ilozany ianao any amin'ny sipany any, de ianao no tratra farany eo, fa aza miditra am'izany. Fa zany foana tsy maintsy fiafaran'ny lehilahy mampirafy ao anaty adalana. Rehefa tsy manam-bola izy ka lany ny volany, de tsy maintsy hitrosa izy, ho amidy ny motoany, ho amidy ny tomobile, amidy ny atsokisoky tany miarany no arinareo mivady io, amidy ny atsokisoky any ambadimbadika any io, ietiny revena, ietiny ilokana, ietiny anaovana adalana, ientina iarahana amin'ny vehivavy, ranavavy. Tsy maintsy zany ny fiafaran'ny lehilahy rehetra. Jereva nge ohatra ny ohatra anao a, jereva mpisotro toka, fa ny mpisotro toka rehetrarehetra amboalohany manandra iny izy aloha, manandra-kandrana misotro, avy eo lasa mivadika fahazaran-dratsy. Fahazaran-dratsy toka io a, ohatrany hoe hitanao le fahazaran-dratsy amin'ny voalohany manko le hoe manandrana, de misotro kely indray mandeha isam-bolana, any anaty mariage, any anaty lanonana vao misotro, zay le hoe manandrana, zay le manandrana. Fa rehefa izy ny lasa mivadika fahazaran-dratsy, de zao isaky ny zoma alina, isaky ny zoma ariva mody, efa maimbomaimbo toka kely, sabotsy alina maimbomaimbo toka kely, efa tsy maintsy misotro labery. Iny izy nefa mivadika fahazarana, efa any am'le stady faharoa izy. Le voalohany zany manandrana, fa le faharoa efa lasa fahazaran-dratsy, fa any am'le fahatelo izy efa possédé, efa fatotry le fanana toka mihitsy, any ka tsy mahazo aina raha tsy misotro toka isan'andro. Ary ny olona rehefa possédé na fanahy, vao fatotra na fanahy anankiray, de efa tsisy hevitra tsony fa tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra. Ohatra, raha mpisotro toka izy, de tsy maintsy mitady fomba isotrona toka isan'andro, isotrona labery isan'andro, tsy maintsy mitady moyen ahoana ny isotrona toka, ahoana ny, ary de tsy maintsy mamo izy na tsy manam-bola ary na tsy miasa azy. Jerevo ohatra reny le mpifokarongony reny, le zalakely mitsindro na rôrô mpifokarongony reny, jerevo reny, fa reny tompoko na aminony tena aza ka tratrany fitsaram-bahoaka, de tsy maintsy mitady vola izy ifohany, tsy maintsy mitady vola, ary tsy maintsy amidiny hatramin'ny kopy, amidiny hatramin'ny t-shirt, amidiny hatramin'ny kiraro, amidiny hatramin'ny bakiraro, amidiny hatramin'ny zay rehetrarehetra ny nanany, zay zavatra nanany rehetrarehetra tsy maintsy amidiny. Fa tsy misy an'izany mpisotro zany ka efa tratrana fanahy izy hoe voafatotry na fanana toka ka hoe ana, fa tsy maintsy mahita. Ary jerevo reny mpianakaviana na ray mpianakaviana hoe ray aman-dreny reny ka manana zanaka mpisotro toka, fa tsisy zavatra miangany zany ao an-tranonao ao,
fa voatsaonareo mivady ho amidiny zanakareo hatramin'ny ordinateur téléphone raha téléphone vidinareo 5 millions dia amidiny any amin'ny 750 000 francs io dia fa alefiny ary tsy maintsy mahita fomba foana izy isan'andro ahoana ny inona indray no atao akanany vola akanany zavatra rehetrarehetra ao an-trano zany tompoko no fiafaran'ny fahotana zany no fiafaran'ny adalana zany raha ohatra zao ny olona anankiray ny lehilahy anankiray ka manina izy ty mampirafy de tsy mahazo aina tsony izy rehefa mivadika fanahy io fa na tsy manam-bola ary izy de mahita olona pirafesana foana fa na mpiasanao ao an-trano na mipanampinareo ao an-trano de tsy maintsy ho alainy ambolohany izy manandrakandrana kely amin'le fijangajangana manandrakandrana de avy eo lasa fahazaran-dratsy le mampirafy sy le mijangajanga fa avy eo lasa fanahy de avy eo am'izay izy mandra-parariny any amin'ny prostate any matsiary marary any misy zavatra tsy ranoko amin'ny mandeha any amin'ny malelazy any amin'ny savin'ny vehivavy tratrana ody any izy any anga izy vao alefaka ary tsy maintsy ratsy fiafara tsy maintsy ratsy fiafara satria ny baiboly foana marina ny fahafatesana ny tambiny ioto raha miloka io vadinao io aza tenainy zany io fa raha ny loka io ka nianga tamin'ny ariary-zato ny lokany de afaka ray volana io lasary amin'ny tombo arivo ariary ny lokany de miakatra ray alina de miamitombo any amin'ny ray etsy de ny farany amina million de ny karamanisam-bolana lasa entina ilokana de avy izy bokany trosa tsy maioa tsy atenainao zany tsisy olona zany miainao anaty fahotana ka tafavoaka mafinaritra ny fiainany de lasa ny afarana afinaritra ny fiafarana ratsy hoe manatona an' Jesosy izy ka mibebaka ka io vadinao anaty adalana io a tsisy atenainao io ranabavy ka avelao mihitsy izy aloha hoany izy sy ny adalana avelao izy ihany sy ny lokany izy sy ny tokany izy sy ny vehivaviny aza tambatambazana izy ihany fa tsy maintsy ratsy ny fiafarany ihany mety ozy izy ianao pasteraka izy any mandray vola be mandray 20 millions mandray 30 millions ny karaminy fa jerenao ndany anao varotra composé madama de ndana varotra lasopy de ndana varotra paty fa angataka any aminao tsy hoe io mikarama 40 millions fa angataka aminao izy mba mivola kely any aminao any mikarama 25 millions fa jerevo fa angataka any aminao iny mety mpanjaitra ny asanao de mety ozy izy ianao hoe pastera marina mihitsy zany tenao zany fa za zao efa tsy naka volany amin'ny vadiko tsony tsy nitaraina tamin'ny tsony tsy nangataka ninina tany avy aloha izy angany fa jerenao fa angataka tsy hoelao aminao hoe mba ndrambovola kely aloha fa misy volan'olona tsy maintsy regleko kely de tsy maintsy ohatra hoe tonga de action ny fiainanao aza manantena n'io lehilahy io action ny tokantranonao ahoana tompo a miaraka melona ny reto zazy reto miaraka aminao a Jesosy reto zanako anankitelo efatra mianadahy reto tsy maintsy tafitako reto na tsy eo ary le ranga iny maty fahavelona ny olotsy manko le hoe maty fahavelona ary adinony io ny zanakao zany tsy atakalony any lokany tsy atakalony any korsa sovaliny sy ny PM io ny zanakao zany tsy atakalony any tokany ny zanakao zany tsy atakalony any le vehivavy sy lay zanabadiny any le velominy any nge tsy zanak'izy le isy le sipany fa zanaky le vehivavy rery fa adinony ianao adinony na retely mianaka fa i vehivavy isy le zanany any no tsarony zany ny mahatonga na miteny aminao ranabavy mila an' Jesosy ianao fa raha herinao rery ko tsy vitanao io raha herinao rery tsy afaka hiatsika an'io samy rery zany ianao am'izao vanim-potoana mafy de mafy de mafy de mafy zao fa eo ny ilanao an'Andriamanitra hoy Jesosy efa tsy atenaiko tsony ny vadiko na mbola velona any ary tsy atenaiko tsony ny tompo tsy anatena ny karamantsony zay ho an'ny toetsaina mila nananao mila manana za mentalité zany ianao na mbola mandray karama ohatriny ahoana raha vadinao aza atenaina tsony fa raha vao izy nanomboka nitsofoka tao anatin'ny adalana tsisy ninina azonao atananan'io tsony na omenao teny marary ary io zany hoe tena ianao ve tena lehilahy tena varalila mihitsy ny zanaka ho ato tsy mianatra ny tokany ataonao ambony le zanak'olona ndray velominao vehivavy ato ny zanaka ho ato marary tsy mandaitra amin'io lehilahy io zany sermonanao zany tsy mandaitra amin'izany ato efa voaroka ny tompotrano aloha ianao mihitsy miresaka ny tompotrano tsy mandaitra amin'izany ranabavy zavatra raha ihany ny azonao atao adonoa ny fisiny aloha
mbola za averiko foana le hoe za tsy miteny hoe misara aminy fa adinoy ny fisiny aloha de atreho samirery ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Mitaka andao ivavaka zany moa ny antonotony seminaire momba ny akonana sy ny fianakaviana fa nanomboka amty sabotsy ho avy zao ty. Zany ny antonty seminaire ty. Ivavahana eo anao, hanampian'Andriamanitra anao, hanomezan'Andriamanitra tolotsaina anao hoe zao reo Hortense ny tolotsaina menanao, Andriamanitra mamea an'izany. Zao Viviane ny faendreny, andana mivarotra charbon, na andana manao anty, andana manao anty. Zao mako ny olana. Raha vao mieritreritra mbola ny fisiny io rangahy io ianao hanampy anareo, de lasa tsy manao zavatra ianao. Au lieu de tokony ietsiketsika anao anao anty, anana saina anao hoe andeha anao an'izao ary anao lasa miandry fotsiny eo ambony fandriana de mandotraka ranomaso de mitalao de miandry vasoka de manantena tsy misy de mijery eo ndavarangana sy eo varavarankely hoe amfiry le rangahy iny no avy eo, amfiry ny tongato mbola tsisy sakafo ny ankizy de manantena tsy misy eo ianao. Fa ataovy tahaka ny tsy misy mihitsy izy. Mba hafanao iatsika de ny androany hoe ay telo taona ny fanambadiana mivady zao telo taona navita mariage anay roa zanakay ray tia ny ray atao anaty kibo ohatran'izay marina ny tenin'ny pasteur tena tsy atenaiko tsony ty vadiko ty varina loatra izy any ambadika any amin'ny fiainany iatsika ariary atompo miaraka aminao atoko tahaka ny tsy manambady ary fa anompo anao zany milana an'Andriamanitra ranambavy. Fa nisan'ny tombontsoa ny zavatra mahafinaritra kosa de ty tsy misy manompo an'Andriamanitra zany ka very, tsisy manompo an'Andriamanitra zany ka rava. Io tenin'ny Baiboly io marina, ozy izy manao hoe fa fahafatesana no tambony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Raha ao amin'Andriamanitra ianao ka nanakina fiainanao amin'Andriamanitra ianao dia misy fiainana ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana miaraka amina fanomezam-pahasoavana. Omen'Andriamanitra anao fanomezam-pahasoavana ary eo amin'Andriamanitra. Fa izay koa ny teneko anao ranambavy, aza mandeha rery. Le izy koa zany tsy hoe entiny ambo-po fotsiny ianao de entiny saina be fotsiny de tena ay vitako ty araka zany tenin'ny pasteur zany andeha rery ary tsy mila nizaniza tena zao tena vitako ty de tsy zakotsy mivavaka. Aza mandeha rery zany ranambavy, aza mandeha rery zany ranambavy. Tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao. Ao amin'Andriamanitra irery ihany ny afahan'Andriamanitra, afahan Jesosy manampy ianao. Ianao manompo ny tompo rery ihany ny afahan Jesosy manampy ianao. Fa raha vao tsy manompo ny tomponao, tsy ao ampelantanan'Andriamanitra ianao, ina moa ny azon'Andriamanitra ataonao? Eo manko ny erreur be indray ny adosotsika. Itsika tsy vonona hivavaka, itsika tsy vonona n'olo tena ho an'ny tompo, itsika tsy vonona ho an'ny ampiangonana akory. Nefa ianao mitalao, raha misy ianao Andriamanitra maninona ny de mijaly oatra zao, raha misy ianao tompo maninona ny de ampahoriana oatra zao. Lazainao fa Andriamanitra indray mampahory ianao. Fa Andriamanitra nga no safidy an'io vadinao io sa ianao no entin'ny fihetsepo? Andriamanitra nga no nampisotro toka ny vadinao sa Andriamanitra nanome vady kely azy no Andriamanitra menao tsiny? Raha misy ianao Andriamanitra maninona no mitondra an'izao azy fijaliana zao, maninona no nampidirinao tamin'iny lehilahy iny? Iza no niteny anao fa Andriamanitra napiditra anao tamin'iny lehilahy iny? Sy hitraponao no niditra tamin'iny, nanaiky an'iny. Fa rehefa voadona nefa ianao no mahafinaritra de zao Andriamanitra tsy mandatsa. Rehefa voadona ianao Andriamanitra tsy manary, Andriamanitra tsy mandatsa. Raha voadona ianao mitody amin'Andriamanitra, miteny anao hoe tompo mila anao mitady anao fonjeo tompo, resy tompo. Izy fanantenana ny vadiko iny tena rava ny fiainako, potika ny fiainako, inona ny ataoko Jesosy? Vonjeo tompo. Fa ny mahafinaritra ao amin'Andriamanitra, tsy manary ianao zany Andriamanitra ranambavy, tsy manary ianao zany Andriamanitra rahalahy. Fa aza tena iny vadinao io, aza tonga de fa tena iny ko aza manatena azy. Ndray mako ozy izy tsika hoe eto mambavaka mba iova pasteur ny vadiko, etsika mambavaka iova ny vadinao. Fa mandrakariva ny hitako, eno tsara ty fampianarako ty. Ny olona anankiray tsy mitodika amin'Andriamanitra, tsy mitodika amin'Andriamanitra
ratsy efa voadona faratapony ka voakapoka faratapony. Ohatra, maty le sipakely amin'ny tany de maty koa le zanany, maty tepiterana sanatry avy. Iny izy vao mitodika hoe teny iverina vady amanjana koa fa nikapohan'Andriamanitra. Ohatra, nenjera tamin'ny moto izy le sipany tany ka tsy afa netsika ntsony nandritra ny telo volana tratrany beki eo ambony fandriana tsy maintsy nitondra beki, eo izy vao natsiaro hoe tena hitodika amin'Andriamanitra. Ohatra, tratrana retina any amin'ny fila igny any izy ka tena efa midridridry mihitsy tsy afaka mipipi. Any izy vao tena eto any amin'ny pasteranareo afa tena ivavaka. Reny lehilahy reny zany raha tsy voadona sy voakapoka ohatray ka nihidy violon fa tratra nangalatra tany ampiasana satria lany ny vola nentina nanao adalana de tsy maintsy nangalatra tany ampiasana de andotrosan'olona. Any reny zany vao mahatsiaro tena hoe mitodika. Fa raha hoe hitodika moramora reo tsy mitodika zany reny. Tsy mitodika zany reny. Raha tsy hoe nabevoka zanak'olona tsy ampitoana tany guys ka efa mena sen'le olona hoe tena igadraiko ala. Any izy vao tena hoe tena tsy hanao tsony fa eto any amin'ny pasteranareo fa matahotra hiditra eny tsy hafa. Zany reny lehilahy reny, zany reny. Raha tsy efa bankiropitra tamin'ny loka izy. Ka hoe tsy fantatra ihany koa avy mifoka rongony tany mamy tany ka nendahan'ny mpanendaka de naratra de nitsopitaly tapabolana. Any reny vao tonga saina hoe tena tsy sorontsony na n'olo tena ho an'i Jesosy amin'izay ah. Fa raha hoe vavabavaka ho azy tsotsotra fotsiny reny de entina mambavaka tsy mibebaka reny raha tsy voadona tompoko. Zany no mahatonga azy maniratsirana ho amin'ny fivavahanao io. Ianao nge tsiratsiray ny vadinao ianao le mivavaka io e. Lany ny pasteranareo mivolanareo, lany ny fafolokarena izy bekibo. Nareo te ohatran'ireny iny reny ary ny vola koa azy entina any ampiangonanareo any. Mbola mahavita zavatra kely izy, matanjaka kely izy manany any sy maniratsireo io. Fa ho voadona izy io, ho voadona any amin'ny le tsy zakany izy io. Any izy vao iverina ary hitodika amin'Andriamanitra. Satria marina foana Baiboly hoe mifahafatesana ny tambon'ny ota. Fa zany no mahatonga ny lehilahy reny maniratsiry reny e. Za ndray mahay Baiboly lavitra no pasteranareo ah. Za antanio amin'ny pasteranareo raha zao tenen'ny pasteranareo taty ny numéro téléphone. Mbola misy zavatra kely mbola milaza azy matanjaka kely izy mahatonga azy maniratsiry io. Fa ho aizy eo anefa e. Raha mitoy eny hazo izy le fitenenana lan'ny voalavony ny lanitra. Ao aloha kely eo fotsiny, aloha kely eo fotsiny de tsy maintsy voadona. Aloha kely eo fotsiny izy de tsy maintsy hitodika. Ka aza miandry an'izay raha nabavy fa tonga de atseho ny fiainanao. Aza miandry an'izay zany hoe rovina izy pastera niova de ny fiovany no endrasanao. Tsy miandry ny fiovany ianao fa tonga de manangana an-javatra izy ao anaty adalana io, izy ao anaty fahotana io, izy mbola ao anaty ditra io. Tonga de eritrereto takiny tsy misy ny fiaitsisy izy fa ianao manangana an-javatra miaraka amin'i Jesosy. Fa aza miandry ny fiovany. Fa reny raha tsy potika tsy miova. Rehefa tsoroko ny marina. Raha tsy rehefa marary vavony eo fofaty izy ka marary hatrany amin'ny tsinainy fa nisy namosavy de te raha tsemboka eo fofaty tratrany voakanina de efa nitsabona tetsyteroa zay vao miteny hoe atsovy aloha pasteranareo hoe etany ampiangonanareo afa misatrina nio vao miovo tratsy ny aretina efa terina anina ka olo loatra zany vidina moa ny atena inao amin'izany raha nabavy ka tsy aloha de ny androany de mivavaka. Ny tompony ahitahanao azy zany fampianarana zany no netiko tamintsika teto hanomboantsika nyity seminaire lehibe. Seminaire mahakasika ny tokantrano ty ary ivavahako ny tokantrano ary ampianarako anao ramatoa ramoseze mijery an'ity fandaran'ity ny fomba anananao fahasambaranao anaty tokantrano, anananao filamenana, fiadanana, fifaliana, fiainana mahafinaritra. Azo atao tsara manana fiainana mahafinaritra anaty tokantrano. Be da be aminareo mpanan-karena mijery an'ity fandaran'ity fa ny vola nananareo fa nareo mijaly nareo mivady. Ny arena nananareo vola be, orinasa miliara nananareo zanak'areo any andafy. Nareo mivady rery neto fa tena ranomasony ianao madama, ranomasony ianao hoe efa nareo mivady rery neto tsy sahanao tantaraina amin'ny zanako any andafy hoe dadanareo teny rakizy mampijaly izy de ramsekonga mody hitanao inona fa dia mody ao an-trano io any izy fa izy fotsiny efa hitanao hoe miena ny fitiavany ary hitanao misy vehivavy miaraka aminy any ambadika any misy sipany any tsy sahanao tenena amin'ny zanakao mijaly etinao. Raha nabavy zany ny antony'ity fandaharam-potoana ity ivavahanao anao do ivavaka tsika misaorarira tompony zay fandaran'izay
inony efa efa notahinao zany fandaran'izany ary nandraisany lesona lehibe hotahinao zay manana tokatrano korotana rehetra ho alaminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity sabotsy ity zany no manomboka ny fotoanantsika ity séminaire ity. Sabotsy le 1er moa zany efa nitenenina teto de le 8 mars 15 22 29 mars ity amin'ny valo saby maraina eto amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary temple de la foi bypass eto bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambola eto amin'ny inako izy ty Karobato mbany Atsimo commune ary eto faran'ny Bisji akady tany Pitatafika ary manerina trano fivana vonilko ny tenako pasteur Tina Randriary Malala nitondra fampianarana sy vavaka hoanao am'ireo fotoana ireo. Am valo sasany fotoana manomboka amin'ity sabotsy ity afaka tonga ianao afaka tsy tonga ianao raha tsy te ho avy nefa raha ho avy ianao de am valo sasany manomboka de asa tara veloma tompoka. Lavina ny anarako na zavatra nataony Jesosy tamin'ny tsilava misy fitahina nataon'ny Jesosy tamiko tamin'ny voalohany zay sahirana kely 3 taona teo ngamba ny fahavitany mariazinay fa tamin'ny voalohany zay tena sahirana na ny vatoko aza tao an-trano tena tsisy haniko hoanina tao an-trano mivoaka izy tamin'izany nefa za nisy asa ihany fa tsy maraka le karama fa rehefa nisy taona zay hoe andehanao asan'Andriamanitra zay mandeha mitory akalamanjana fa rehefa tena hoe lomano tao anatin'ny fitoriana za tamin'ny asan'Andriamanitra de nisy lalana tsy takatry ny saina nanokafan'Andriamanitra asa asitehaka loatra eo toy izao de lasa natsangana orinasa am'izao fotoana zao ary tena mahavelona anay mihitsy le izy am'izao am'izao fotoana izao de zay koa moa nisy fotoana efa ely zay ny tena hoe tianam-paniriana tianana tany fa rehefa nangataka zay tamin'i Jesosy rehefa tena nytalao zay de tsy tany any ary nazo nefa tany miaraka amin'ny trano ary trano tena manome voninahitra n'Andriamanitra no azonay sady nomeny Jesosy orinasa zany nomeny Jesosy tany nomeny trano ahoana ny fahitanao an'le miaraka amin'ny tompo tena tsara ny miaraka amin'ny tompo rehefa matoky ianao rehefa manao sakrifisy ianao rehefa misahirana ho an'ny tompo ianao de ny tompo koa misahirana amin'ny fiainanao tao anatin'izany nefa raha ny vola teo am-pelatananay hoe hividanana le trano tena tsy mahatakatra an'le trano fa rehefa hoe iresaka amin'le tompotrano zay andao atsika hoe iresaka amin'le tompotrano miaraka amin'ny Jesosy atsika de rehefa tany zay niresaka tamin'le tompotrano de izy le tompotrano tonga de menay anareo izy ny trano tia ny lakileo izy mantsanay de azonay ny trano am'izao fotoana izao tiaka mafany tombo ary inona ny afatra azy ny afatra misy mpanompon'Andriamanitra eto miteny hoe ianao izy raha teraka ao anatin'ny olona mahantra amin'ny fianakaviana mahantra tsy safidinao zany fa rehefa kosa hoe mandrapahafatinao kosa ianao hoe mahantra foana de safidinao mihitsy ny ahantra ka noho izany zany ilaina zany le fanomezam-pahasoavana reny hoe raha ohatra hoe misy fanomezam-pahasoavana aminao ohatra hoe mitory akalamanjana na manao délivrance ataovy ny fitoriana aza mitaredretra fa Andriamanitra momba anao voninahitra an'Andriamanitra rery any de am'izao fotoana izao raha zay mikasa fiara ndray ngamba nandeha hovidinay am'izao fotoana izao fa iny tombo asa zany mararisondrindry tovy tiaka ho an'i Jesosy zahay de olona karamarama ny kapobatony ny andohanay kapobatony ny andohanareo aiza ho aiza nareo am'izao de am'izao zay manana kariera manana trano manana zavatra tsara tena tsara sy nateraka mafy de mafy ho an'i Jesosy olona mpikapobato pikarama veta am'izany say fa tompony pikarama de zao zay manana kariera maro manakarama olona maro voninahitra ho an'i Jesosy fa manandratra ny tompo mampanofa trano zay de nahazo tany malalaka fa volombelona mpiara-miasa nahitan'izany manana tany 1 hectare sy 3.3 zary zay ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambara
seminaira lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary atia Jerusalema Karobato ambany atsimo commune atia Kady Tariny apita tafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Manala sy ireo pasteur ray aman-dreny ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony